Tsy mbola voafaritra mazava na tonga ny aitrano goavana atao Mananjary omaly, tsy ela ny fandraisana tanana ataon'ny fitondrana, efa misy fanampiana ara-tsakafo an'ny fianakaviana 300 hatramin'ny 400 any an-toerana. Ankoatra izay dia ho avy ihany koa ny vary 30 taona izay nanainga androany avy ao Ifanadiana, avy amin'ny filoam-pirenena raha nambaran'ny tale général ny Birao national Misana ny Loza sy ny Tandindroza BNGRC ny général Elak Andriakaja. Nisehoana aitrano gavana moa tao Mananjary omaly izay nandravarava tamina fokotany telo. Raha ny loharanom-baovao avy any toerana dia olona roa namono ainy tao amin'ny fokotany Masindrano. Hidina any toerana niraky ny fitondram-panjakana ho tarihin'ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina sy ny ministra ny tany. Miditra amin'ny andian'ny faharoa amin'ny iray volan'ny etra ny komina Antananarivo renivohitra ifarana ny 15 oktobra izany. Andefa iraka manana famantarana manokana anatra taratasy ketra isa-tokantrano ny komina hoy ny tompon'andraikitra. Ankoatr'izay dia misy toerana natokana ho amin'ny fandoavan-ketra isaky ny boriboritany ary tsy misy ny sazy fahatarana araka ny fanazavana. Nandray fepetra ihany koa ny komina amin'ny fanenana ny etratrano. Ho an'ny etratrano latsaky ny iray hetsy ariary ohatra dia iray alina ariary no aloha, mahatratra 520 isanjato ny fienana ho an'ny etra anelanelan'ny roa hetsy hatramin'ny 3 tapitrisa ariary ary 10 isanjato ho an'ny mihoatra ny 5 tapitrisa ariary. Ny 19 jona ny ala tao Mahajanga ny sambo AW nitondra olona 30 sy ekipa mpanamory hiazo ny nosy Komoro. 3 volana teorina mbola tsy hita popoky ity sambo ity. Raha voafantatra fa tsy tonga tany Komoro ity sambo ity, 3 andro taoriny angany tao Mahajanga dia nitsangana avy hatrany ny cellule de crise. Nanomboka ny fikarohana sy fisidinana ireo morontsiraka sy ranomasina manodidina ny Madagasikara. Nisy mihitsy aza ny fiara-miasa tamin'ny Maurice, Mayotte ary Komoro nitarana ny fikarohana. Teo koa ny fampiasana fiaramanidina sy ny mpiambina atsatsa nikaroka nandritra ndray volana tsy nahitana vokatra. Ny tarnatra ny Tanzania, Somalia ary Mozambika ny fikarohana saingy tsy mbola nahitana vokatra ankehitriny. Mihenatrany ilay lavaka amin'ny sosina ozone eo ambonin'ny ranomasina Antarctique noho ny farombonana iraisam-pirenena araka ireo manampahaizana eo amin'ny famantarana ny toetrandro. Manaraka ny toromarika iraisam-pirenena i Madagasikara no isika nanaiky ny fanarahana eran-tany momba izany, mikasika ny tsy fampiasana ireo fitaovana mamoaka entona tsy mifanaraka amin'ny fiarovana ny sosina ozone. Miara-miasa amin'ny Union des frigoristes eto Madagasikara ohatra ny ministera ny tontolo iainana anofanana ireo teknisiana mikirakira ny fitaovana toy ny vata fampangatsiahana, ny vata fampivainganana, misy koa ny fiara-miasa amin'ny faditseranana amin'ny fanafarana entana. Efa hitambokany ny ezaka araka ny ministra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovanjafy Max Fontaine raha nanao fanitanana tamin'ny horonan-tsary fohy izy tamin'ity andro iraisam-pirenena ho an'ny fiarovana ny sosina ozone ity. Manandanja avokoa ny fihetsiky ny tsirairay amin'ny fiarovana ny ozone hoy izy, mitana anjara asa lehibe amin'ny fiarovana ny zava-mananaina eto ambonin'ny tany moa ny sosina ozone araka ny nambarany. Faharesena telo tamin'ny lalao telo no azon'ny ekipa pirenena malagasy ny taranja baolina kitra nandray anjara tamin'ny fifananana COSAFA Cup latsaky ny 17 taona natao tany Harare, Zimbabwe. Resin'ny Zambie tamin'ny isa iray nodimy ny ekipa malagasy tanora androany talata tolakandro tamin'ny lalao fahatelo nataony. Tamin'ny lalao voalohany resy 3-0 tamin'ny Malawi, ireo mpilalao nitarihiny Yvonne Ambina Randrianarso. Avy eo resy indray tamin'ny Afrika Atsimo izy ireo tamin'ny lalao faharoa tamin'ny isa 5-1 amin'ny isa aotra dia farany eo amin'ny poula misy azy i Madagasikara. Ny Afrika Atsimo izay nandresy amin'ny Malawi tamin'ny isa 3-8 no mitarika ny poula B amin'ny isa 9. Faharoa kosa i Malawi manana isa 9 ary fahatelo i Zambie manana isa 3. Ny farana teo araka izany dia andreo mpilalao malagasy amin'ny ity fifaninanana ity.